Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Rivavako sika tompoko. Voninahitra no atolotray ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masino, ilay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Manatona anao ampanetreteny zay amin'izao maraina izao, mba hisaotra anao, ankalaza anao ary amy voninahitra anao feno. Hisaotra anao satria hitsapanay tokoa fa ianao no nitantananay namakivaky an'iny alina iny, ary dia mivoaka mpandresy indray izay miaraka aminao ilay mpandresy, ka velona hatrapamonjena miatrika ny tontolo andro. Mankasitraka feno Jesosy satria inona moa ny zavatra vitanay teo anatrehanao ka nampafaly anao ny fidianao vao maraina tahaka zao nisa tokantrano. Fa eo indrindra no anihonao fa zanakao asany tananao dia karakarainao isanandro. Saotra betsaka Jesosy ary dia zany isaoranay ianao amin'izay rehetra zavatra mbola iveranao anay hatrany. Saotra Tompo malalo, mangataka aminao nefa an'izay amin'izay rehetra vita hatrany, mangataka famindram-po sy famelan-keloka aminao ka hitenenanao aminay foana hoe tsy mba olombelona ianao ka ho tovo aminay, fa noho ny amin'ny anaranao dia nampononao ny fahatezeranao. Ka matoa zay mbola velona tahaka an'izao dia efa tena nampangina ny fahatezeranao ianao. Natao tahaka ny zavona tokoa sy ny rahona ny fahotanay ka tsy hitanay intsony izany, fa fahatsarana ny iainanay tsirairay aby. Tonga ny fotoana anihonao ny fahasoavanao aminay ka andefasanao ny afatrao ho vatsy entinay mamakivaky ny tontolo androm-piainanay, dia mametraka an'izany eo ampelantananao izay mba ho amasinonao ary ho ekenao, ary ny tokantrano izay hivatanany teninao Jesosy dia hamarina isanandro fa hanihonao vokatsoa ho anay tsirairay aby ho voninahitry ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy velavian'i Nazareta no angatanay izany. Alleluia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva hatrany ry havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary dia mbola faly tafahoana amintsika hatrany amin'ny alalan'izao vatsy izao. Andeha ho sokafantsika ny bokintsika ao amin'ny Korinthianina faharoa, toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Korinthianina faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe: aza mety asino azy io ka tsy atonona anareo ikambana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no iombonany mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka nataon'Andriamanitra hoe honona eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andremaniny aho ary izy oloko. Amen. Matetika ry havana raha vao miresaka hoe tempoly dia ny zavatra tonga ao an-tsain'ny olona avy hatrany dia ny trano fiangonana, ary tsy diso izany, fa izay tokoa mantsy eny hatramin'izao aza rehefa andeha hivavaka ny olona, rehefa mitady an'Andriamanitra dia mandeha miditra ao amin'ny tempoly, ary ao anatin'ny fiangonana izy no mivavaka. Ary mbola manasa antsika hatrany ry havana mba hiditra amin'ireny trano fiangonana ireny rehefa hivavaka, rehefa hitokam-bavaka. Nefa ihany koa ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa izao sy anao no lazainy fa tempolin'Andriamanitra, ary te-hampatsiahy anao ny tenako fa tempolin'Andriamanitra io tenanao io, tempolin'ny fanahy masina isika izao. Ary satria izao sy anao dia tempolin'ny fanahy masina, dia hoy ny soratra masina hoe ny fanahy masina no mitoetra ao anatinareo, ny fanahin'Andriamanitra no ao anatinareo. Ny fanahy masina ry havana dia tsy dia tena ao anatin'ny trano fiangonana loatra izy no te hitoetra, fa ao anaty koa sy ao anatinao izay fanahin'Andriamanitra izay, ao izy no te hipetraka.
Ary rehefa ao anatinao izay fanahin'Andriamanitra izay a, rehefa velanao hanapaka sy hanjaka ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra, dia eo no fiovana no manomboka. Na inona ezaka ataon'ny olona anankiray ka hitady fahatsarana eo amin'ny fiainany, raha toa ilay fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy tsara tsy mbola ao anatin'ilay olona iray a, tsy hisy fahatsarana miseho mihitsy eo amin'ny fiainana izany olona izany. Rehefa ao anatinao izay fanahin'Andriamanitra izay, dia manomboka mipoitra sy mivoaka eo amin'ny fiainanao ny fahatsarany fanahy masina, araka ny voalaza ny Galatiana 5:2-7 izay diso ho fantatsika loatra. Mety amintsika ara ve ny fiainana ao anatin'ny fahatsarana? Fataro ary fa tempolin'Andriamanitra ny tenantsika. Ary tsy hoe tempolin'Andriamanitra anarany fotsiny, fa misy fanontaniana tsy maintsy hivaliana dia ny hoe mbola mitoetra ao an-tranony ve ny fanahin'Andriamanitra? Misy ange kristiana tempolin'Andriamanitra anarany fotsiny, fa ilay Andriamanitra tompo-trano tsy ao anatiny intsony, ka na ny fihetsiny, na ny fiteniny, ny fisainany dia manambara fa tsy misy fanatrehan'ny fanahy masina ao anatiny, fa feno fiatsaram-belatsihy. Ry hava-malala isany, aokareo ao anatinao foana Andriamanitra, aokareo hitoetra lalandava ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Ary satria izao sy anao no tempolin'Andriamanitra, ary mipetraka ao ihany koa izy a, dia hoy Andriamanitra hoe na iza no manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho sombaiko ihany koa izy. Na iza manimba ilay tempolin'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe ho sombaiko izy. Ary mazana rehefa mandre an'izay teny izay ny olona, dia ny toaka sy ny sigara sy ny fijangajangana sy ny manodidididina an'izany avy hatrany no tonga ao an-tsainy. Tsy diso anefa n'izany, fa mba jereo kely ry havana, fa ny mahatonga ny fidiram-bolantsika simbe, ny asantsika simbe, ny fiaina tokantrano mikorotany, jereo sao dia nosombahan'ireo zavatra ireo ny tempolin'Andriamanitra. Fa raha simba ny tempolin'Andriamanitra dia ozy hoe izay rehetra ataon'ny tananao dia ho sombaiko. Ary eo indrindra no tena mampieritreritra ry havana, fa izay rehetra ataontsika ka mialoha ny fitiavantsika n'Andriamanitra, mialoha ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra, dia tena atahorana ho pitian'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Mazava tsara izany fa izay rehetra mitondra ny tempolin'Andriamanitra io irearea, hiavonavina, dia tsy maintsy ho pitian'Andriamanitra satria manimba azy. Fa Jesosy manko no efa niteny hoe aza mireare. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza amintsika hoe akopaka-tony teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Raha tena mitoetra ao anatintsika tokoa mantsy ny fanahin'Andriamanitra, dia mazava ho azy fa tena maka-tony sitrapon'Andriamanitra isika. Any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia matetika ahitana karazam-pihetsika atendry ny anankiroa. Ny mpianatra sasany a dia manao tsenjery be ny lesona, saingy misalasala fantatra amin'ny fampiarana n'izany any amin'ny fampiasana. Nanapa-kevitra ihany izy ny amin'ny fomba hamaliana ny fanontaniana, saingy kosa tsy manana herim-po tanteraka izany hatramin'ny farany. Ny sasany indray dia mifanohitra amin'izany, fa tsy mamaky lesona akory, fa dia miezaka mamany fitsipika sy ny fomba mety hitondrana azy. Eo ihany koa ny vokatra azo. Izany fihetsika izany dia hita eny amin'ny kristianina ihany koa. Misy olona mamaky tsy tapaka ny baiboly ary mahazo ny zavatra ambarana, kanefa tsy mampihatra tsara izany eo amin'ny fiainany andavanandro akory, ka namany tsy misy dikany ihany izany. Izany andinin-tsoratra masina voalohany voatany Isatery aloha izany anefany dia milaza fa raha manao toy izany isika dia mamita tena. Ao koa tsarovantsika mantsy fa ny fahalalahana dia mampihebohebo raha tsy omban'ny fitiavana. Ary io fitiavana io io ilay heretin'ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao. Io ilay hery mivoitra aseho ny tempolin'Andriamanitra izay hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Mifamadika amin'izany koa anefa dia misy ny mafana fo tian'Nompo an'Andriamanitra
kanefa tsy mba mandinika loatra ny teniny mba hahalalany izay taridalana omeny. Noho izany dia tsy misy koa ny fahaiza manavaka sy ny fahaiza mamantatra mba azahoany manao asa tsara, ka dia tsy misy vokatra loatra ny asa izay ataony. Ary io no tena betsaka indrindra eo amin'ny kristianina tsy manana ny fanahin'Andriamanitra, izay ilay tempolin'Andriamanitra anarany fotsiny ihany. Aokary isika andinika ka hiezaka ny ho mpianatra tsara any Jesosy ry havana, izay feno fankatoavana azy tokoa satria tempoliny isika. Fanahin'Andriamanitra no mitantana antsika. Teo amin'ny varavaran'ny hôtely iray nikatona nandritry ny fotoana fohy dia nisy izao filazana izao. Ivohy indray ity trano ity manomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra. Arosahan'ny olona vaovao hafa tanteraka, niova tompo sy mpitantana ilay trano, fa tsy niova kosa ny vatan-trano. Toy izany koa ny mino, tsy niova izy tena niny amin'ny maha izy azy taloha ny fanenany tamin'i Jesosy Kristy. Mety tsy ova ny asa aman-drarahany sy fiaim-piainy, saingy tonga fananany tompo manokana izy any Kristy irery. Vaovao tanteraka ny mitondra azy satria ny fanahy masina no monina ao anatin'ny kristianina, ka manomboka amin'izay dia entin'ny fitsimpiainana araka an'Andriamanitra raha manaiky izy. Ry havana, misy toetra roa miavaka tsara ao anatin'ny kristianina, saingy Andriamanitra kosa mihevitra fa efa levona teo amin'ny hazo fijaliana ny toetrantsika taloha ka tsy ekeny intsony. Na ny ratsana tahaka ny lela ohatra, na ny fahaizantsika, saina sy fitadiana, na ny fotoanantsika dia eo ambanin'ny fanapahan'ny tompo vaovao avokoa. Ny andraikintsika ary anky hatramin'izao dia ny mamela azy hitantana sy hifehy antsika izay tonga fanana satria tempolin'Andriamanitra isika. Mbola mipetraka ihany nefa ny fanontaniana, mipetraka anao ny safidy hoe manaiky ve ianao amin'ny tompo vaovao io ka ho tena tempolin'Andriamanitra ianao, sa mbola te ho anana tompo taloha ihany fa hiaina amin'ny faharatsiana mandrakizay. Azadino anefany fefa novidian'i Jesosy lafo teo amin'ny hazo fijaliana ianao ho tonga tempolin'Andriamanitra ka hiainao anatin'ny fahatsarana sy ho tafaray aminy amin'ny fotoana voatendrin'ny tompo. Amen. Ivavakitsika tompo. Dia raha lazany mbola tolotra ianao Jesosy ary mankasitraka feno hoe fa afaka ny andiny tena tokoa, na izao izay fantsona ny rahanao anambara vao maraina amin'ireto vahoakanao, na ihany koa ireo izay nandre ny teninao hoe tena ianao ve no mibaiko ato anatinay ato, mibaiko ny sainay, mibaiko ny fihetsika iray manontolo, ka tena tempolinao masina, fanainao masina ato anatinay ny miara-dalana aminay. Sa mbola ivelany fotsiny ihany izay ka tsy mankatoa ny teninao. Misaotranao izay Jesosy ny amin'izany havatra izany satria tsapanay fa tena fitiavana izany. Fitiavana satria teninao mihitsy hoe zanakatina tsy hitsitsiana tsorakazo. Raha mety mangahy ahy izay, mety mamay anay izany teny izany satria mbola te hitoetra ao anatin'ilay fiainana taloha izay tsy te hiaina amin'ilay fanahinao dia tonga ny antsonao androany fefa novidianao lafo izay. Tokony hitoetra ao anatinay ilay fanahinao ka hivoaka ho mpandresy izahay amin'ny lalak'izoranay. Ndreo ny vahoakanao ary apetraka fenao ampelantananao mba samy andiny tenany amin'izany hafatra ao izany, ka na aiza n'aiza lehany ataovy tsapany foana hafaka anda izay rehetra sitrapony izao tontolo izao, fa ny sitrapony fanainao masina ny baiko azy foana hoe tia ny lalana ka izory dia hita fitsaharanao amin'ny fanahinareo ianareo. Misaotra betsaka Jesosy, mankatelina ary dia taio ireo rehetrarehetra Jesosy manantona anao ka navao ny fanoloran-tenanao eo anatrehanao androany, ary taio ny asa fivelomany, taio ny fahasalamany tsirairay aby, taio Jesosy Tompo ny faniriany tsirairay anehoanao foana fa na dia mbola tsy nangataka ary ianareo ianao dia efa fantatry ny rainy ao anareo izay any an-danitra izay mahasoa anareo. Dia mankasitraka Jesosy
ary mametraka nitsodranao masina ho anay ianao ka hitenenanao hoe tsy efa nandidy anao va mandehana amin'izao irinao zao fa zaho ombanao mandrakariva tahako nombako amin'ny Jesosy tsisy ajanonanao amin'izay lalaka leanao izao Jehova no miteny dia ho tanteraka izany. Ray atolotra ianao dia raha sy ny anjarany voninahitra Jesosy fa ny fahatsarana kosa sy ny fahasoavany homeo anay tsirairay aby mba hahafahanay mitahiry ny fanahinao ato anatinay. Saotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Dia mahery izy ary avy amin'ny ralo amin'ny tompo.